Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Misy fanahy mahery ao anatinao. Ka inona ary ity kivikivy ity? Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tany Frantsa dia nisy lehilahy anankiray izay retraité. Nanana tableau izy tao an-tramony. Izay niara lehibe taminy hatramin'ny fahazazany dia efa teo foana io tableau io. Niteraka izy taty aoriana, lehibe ny zanany dia teo foana io tableau io. Nisy lehilahy anankiray namany nahita io tableau io dia niteny taminy hoe ity tableau anao ty hozy izy ohatran'ny zavatra sarobidy izy ity ka sao dia tokony ankalana spécialiste ihany hijery azy. Misy soratra amin'ny teny italiana eto ambany izay tsy voavakiny. Dia nangalana olona spécialiste nijery le tableau dia hozy le olona spécialiste hoe œuvre Lavinia Fontana io hozy. Ilay peintre italiana tamin'ny Renaissance izay tena malaza be. Ary ny tantaran'io tableau io dia izao satria le tableau dia sarina vehivavy ohatra fenifeny volo izay. Dia ohatrany hoe sary ratsy ary le izy zany raha jenihana. Izao ny tantaran'io izy. Nisy lehilahy anankiray izy izay fenifeny volo be. Nanana izay aretin'izay izy feno volo be dia niasa tao amin'ny cour ny Henri III izy io mpanjaka. Dia nanambady tovovavy tsara tarehy dia niteraka ny tovovavy kely izay hitanareo amin'ny sary io. Dia nataon'ilay Lavinia Fontana io sary io tamin'izany fotoana izany. Ary ny œuvre izay nataony io vehivavy izy dia fampitadiavana be satria misy histoire be daholo ao anatin'ny zavatra nataony. Dia io tantaran'ireo olona ireo izy ny inspirena ilay tantara hoe La Belle et la Bête. Gaga le ranga. Lafo be izy raha medy. Tena naiky le ranga do amidy arao izy. Natao la vente. Tena événement kely mihitsy. Naseho tamin'ny sary mihitsy moa le la vente. Nanatrika atao le ranga. Nanomboka tany amin'ny 100 000, 200 000, 400 000 euros, 600 000 euros, 800 000 euros, tonga hatrany amin'ny 1 million d'euros ny hafarany 1 250 000 euros. Latsaka ny ranomason'ilay ranga. Efa izaho ty zany nanan-karena fa tsy fantatro. Nanana nofinofy aho izy ho an'ny vady aman-janako izay tsy mba vitako mihitsy fa zao zany vao azoko atao amin'izay satria izay vao fantatro. Ny amin'ity tableau ity dia izay. Lafo le izy. Ohatr'izany mihitsy ny tsika kristianina ny akabetsahantsika. Manana fanahy masina isika. Izay fanahy mahery mitoetra ao anatintsika fa ohatrany hoe tsy fantatsika le izy. Dia mitady fampahirezana foana. Mitady fanampiana etsero foana. Nefa efa misy fanahy mahery ao anatintsika ao. Dia lasa ohatrany hoe mangetaheta ambony rano, mahantra eo ambony arena isika. Ao anao Jesosy, any amin'ny jaona toko 5:20, andininy 9:20 izy dia nilaza hoe rehefa tonga hozy ny mpananatra. Fanahy masina ny ambarany amin'izany. Dia misy teny kely eo akaikiny hoe de kely. Ery ambany ery anao mahita hoe inona ilay mpananatra. Dia hoe Izahao ny toko 4:20, andininy 2:20. Dia jerevanao zany ny toko 4:20, andininy 2:20 dia misy teny manao hoe Izahao angataka amin'ray ary izy anomenareo mpananatra hafa. Dia ilay mpananatra misy teny indray hoe eo kely eo akaikiny. Dia rehefa jerevanao ery amin'ny fotonao tery ambany ery ilay eo kely dia izao ny ambarany hoe amin'ny teny grika parakleto. Zay zany ilay fanahy masina, parakleto. Ka ny heviny dia izao hoe mpanampy, mpampahery na solovava. Izay ilay fanahy izay nomen'Andriamanitra antsika. Fanahy anampy anao, ampahery anao, hisolovava zany hoe hiaro anao. Tadio tsara fa ny apôstôly raha mbola tsy nilatsaka ny fanahy masina, taorina nitsakana an'i Jesosy tamin'ny maty, na tahotra fadiran'ovana, nidy matrano, nanao confinement tao daholo fa tsy samy voaka mihitsy, matahotra ny ainy. Fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina, na hanana hery amin'izay ireo, ny voaka amin'izay ireo, ny tory amin'izay ireo, 3 ndray resy lahatra tao anatin'ny 2 andro fotsiny. Ka natao batisa rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny kery, tsy tamin'ny kery maha-olombelona fa tamin'ny kery ny fanahy izay nomena azy. Nambaran'i Jesosy hoe aza mivoaka ozy mandra-panahy ianareo ny hery avy any ambony. Io fanahy masina io ry havana, ny fanahy masina izay nomena azy sy nomena anao, ary fanahy mahery io. Zany ny nampahafantarin'i Paoly ny Timoty, nampatsahivony azy any amin'ny Timoty 2:7 fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika ozy, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ianao izay mitady fampahirezana tsy mitady fampahirezana roa, manana fanahy mahery ane ianao ao anatinao ao e. Mitady fanampiana tsy mitady fanampiana roa, misy fanahy mahery ao anatinao ary zany ny antom-pisinina nomezan'Andriamanitra azy ho antsika, hanampy anao ao anaty zavatra rehetra izay ataonao. Ninona ataonao? Na devoir io na fanadinana io na entretien io na asa io na projet io aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao, fa mandehana amin'ny herin'ny fanahy. Avelao mihitsy ny fanahy masina nitarika anao, hanolo-tsaina anao, dia ho hitanao fa ahavita zavatra be ohatra ny vitan'ny apôstôly ianao.
satria fanahy ampahery anao mihitsy no antom-pisina ary zany mihitsy niafatra zay nampitondraina ny Zakaria ho an' Jerobabela izay gouvernoura teo amin'ny Israely tamin'izany fotoana izany rehefa anangana ny tempoly taorina ny fahababoana ry zareo tsy amikero izy na mifahatanjahana fa mifanahy koa Jehova zany hoe ny anaovanao ny zavatra rehetra dia tsy amin'ny herinao na maha olombelona anao fa amin'ny fanahy masina zay miasa ao anatinao tokony hatanjaka isika tena tokony hatanjaka isika no ilay fanahy zay mampahery ao anatintsika ao ary zany aniran'ny mpanakanontsika fanahy omeo hery aho izy tsy mahefa nininina raha tsy eo ianao fa ny herinao ihany no mba mampatanjaka ka raha mandresy dia noho ianao ry havana te hampatsiaranao amin'ity an'ity fa misy fanahy mahery ao anatinao ao mihoatra lavitra n'olona tableau nambarako teny am-pendohana ny valeur inestimable fa sady misolo vavany miaro anao io manampy anao amin'ny zavatra rehetrarehetra mahalalatra amin'ny zavatra ho avy io ary mitarika anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra avelao izy hiasa avelao izy andraikitra tanteraka ny fiainanao meteza ho tariny isaky ny tonga ny pentekosta dia mahatsiaro mandrakarivo tsika nanomezan'Andriamanitra antsika n'izany fanomezana sarobidy zany mba hanampy antsika ho tafian'Andriamanitra hery sika dia ny herin'ny fanahy ka aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao aza kivy aza ketraka fa nahoana ianao ny kivy mitsangana amin'ny herin'ny fanahy masina dia angatao mihitsy afaka mivavaka ianao zany fanahy masinao atsangana ampaherezo afa fantatro fa anananao ny hery sy ny fahefana atateraka an'izany tario ny fiainako dia meteza amin'izay iaino sy ho tarian'io fanahy masina io dia ho hitanao fa tsy hitovy tsony ny fiainanao fa ho pampahery anao fa tsy ho ampaherezana atanjaka ianao ampitsangana ianao fa tsy ho atsangana ho voninahitr'Andriamanitra raha tena miasa ao amin'ny fiainanao tokoa ilay fanahy izay nomenanao ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra amen.